politique générale de l'État. Il fait référence à l'extérieur. C'est 99, c'est. Référence à l'État. Ah, dia iny ihany koa nefa nataony tao fa ny azy nataony hoe PGE fotsiny. Na izy koa raha tsy mahazo an'ilay izy. Tsy mahagaga. Avan. Tsara ndraiky ny an'io. Zao a mivorentsika androany mba hampafantarana ny vahoaka malagasy ny asa andraikitra sy samy mpanohitra. Araka ny voalazan'ny lalàna ny mpanohitra dia miandraikitra indrindra sy misahana ny asana contre-pouvoir sy ny équilibre des pouvoirs, zany hoe mijery sy manaty ady ary mitsikera ny programme an'asa atolotra ny gouvernement. Manolotra lalàna eny anivon'ny antemeram-pirenena ary manara-maso ny asa ataon'ny fitondrana. Zany hoe zany amintsika miresaky zao vao manomboka ty zany ny fotoam-piasan'ireo olom-boafidy ireo, ireo député ireo, dia tsara fahafantarana antsika vahoaka malagasy fa manana andraikitra lehibe sy tena manana maizy azy ireo solombavambahoaka ireo. Ka manoloana n'ilay fiantsoana tsy ara-dalàna raha pitso ataon'ny gouvernement ny fitondrana hoe nisy conseil des ministres tsara spécial natao, izy aloha le ministre niara-nivory taminy tao sy anoloran'ny premier ministre ny programme an'asany. Dia le olona niara-nandrafitra amin'ilay premier ministre ny asa tokony atao zany satria zava-dehibe loatra na lalàna zany atsipiriana zany. Ka isika eto amin'ny fanorenana zany dia mitsikera ary mandray andraikitra mihitsy amin'ny fanaraha-maso ny asa ataon'ireo. Mentoko hoe aminareo ny asan'ireo solombavambahoaka ireo dia iova ary anova mihitsy tsika n'ity ndreo mandeha ty satria tena anana an'ilay cabinet satao mihitsy zay. Dia izy zany ny olona andignitra tsara daoly ny zavatra lazaina sy eo anatin'ilay voalazan'ny lalàna nefa tsy tanterahana. Betsaka ireo le promesse nareo fanambarana nareo fanomezan-toloky nefa tsisy tanteraka nakely ary. Ary tsy manana dalàna tsy mihitsy nakely ary. Ka mihevitra antsika izy ireo hoe tsy mahalala na tsy mahafantatra. Nanao fanambarana tany Belery tamin'ny Asabotsy. Dia mbola nampika izy omaly fanolorana ny premier ministre ny fandarana asan'ny fanatanterahana ny politika akapobean'ny fanjakana eny anivon'ny antenimera. Io le resaka hoe tsy ara-dalàna ny fiantsoana. Satria raha nolotra n'ilay fandarana asa izy, zany hoe fandarana ny asa zany ary nisy politique générale zay efa nomen'ny filohan'ny république nazy moa iny. Dia zany vita hoe anolotra n'izay programme asa izy na mise en œuvre no ve ara-dalàna ireo. Averiko ary raha misy araka ny andininy fahenina ambinipolo amin'ny lalam-panorenana dia ny premier ministre no mamaritra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement. Dia izy ny filan-kevitry ny gouvernement ary vina ary taiza ary izy reo zany manatanteraka amin'ilay izy. Kanefa mbola tsisy ministre voatendry na iray ary dia nilaza izy hoe nisy conseil des ministres spécial. Tsy mety azy zany ministre nivory zany taiza vina inona le conseil des ministres spécial. Ary efa vizy mbola nilaza ihany ndray fa hoe mampiantso an'ireo ilay solombavambahoaka satria moa reto atao amin'ny fisankiny reto solombavambahoaka voafidy ary lany ranty tamin'ny ACC dia tsy maintsy hanaraka tsara ny antso izy fa fantanina alohany anarana makany zay tokony alala satria zay namorony ny firaisankina io. Dia fantanina tiana hipetraka hoe ara-dalàna ve ny antso ataony ary mahafantatra tsara zany hoe fampiarana zany lalàna zany misy fa tsy manisakisaka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Zay ny tsekena itsona moko zao satria tena iova ary anova tanteraka fomba fiasa zay. Zay nananganana ny télé cabinet Shadow ty amin'ny fotoana zao. Misy olona zay manam-pahaizana mihitsy miaraka aminay eto, miaraka aminay any Vatikana satria tsy anankiray kory ny président ny ACC hatramin'izay.
fa ianareo koa asa isay ataon'olona fitaovana fotsiny mba mananona reo maizy anareo fa tsy afa tsy ara-dalàna dia tsy ara-dalàna dia araka ireo voalazan'ny lalam-pandrenana izay eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta no amaritana sy anapahan'ny prime ministre ny fandaharana asa anatanterahana an'ilay PGE dia ta ia nisy fivoriana zany gouvernemanta zany gouvernemanta zany hoe misy ministre prime ministre dia ndan'olotra n'iny eo ny prime ministre rapitso oviny zany nataony sa izy miara-miasa tamin'ireo le ministre démissionnaire reo nefa misahana fotsiny amin'ilay le fandala ny fanao asa maika na le affaire courante fotsiny noho izany dia tsy ara-dalàna ary mandika ny lalam-panorenana mihitsy ny programme an'asa ny fanatanterahana PGE io zay voatotry prime ministre rapitso satria mbola tsisy nivondro zany ny gouvernemanta eo ampiarana samindreo ka noho izany izahay ato amin'ny fasikina dia milaza kitsiko any fa tsy ara-dalàna raha mbola hoterenareo ihany fo nareo zatra manao le tezana fotsiny zao manao boligerina fotsiny dia ataovy keo hitatsika eo aveo araka ny nambaran'ny président araka ny nambarako satria zay manako président zay ato dia mazava tsara mihitsy a tamin'ny sabotsy dia anova zavatra izay tsy anaiky le menana ntsony zatra resanareo lazynareo fa hoe ataony fividianana be ny tanàna dia aveo ahemotra izy satria misy zavatra amehana be misy zavatra matery maika be tao amin'ny gouvernemanta dia nangatakatany amin'ny CENI anareo dia nameny CENI daty vaovao indray nareo dia hitatsika indray manaraka ka noho izany mahatonga anay miteny eto ary ny faharoa zay tena goavana be dia fametrahana ny fampatokisana amin'ny vahoaka sy amin'ilay mpanohitra satria nisy teny nilaza fa hoe fa ianareo hoe mpanohitra sa mody manadalanay vahoaka fotsiny fa lazainareo lany zato isan-jato ny mpanina dia tsy vahoaka dia milaza aminareo tsara fa raha miraraka iny fa mbola vao nanomboka ny asa tamin'izay izahay dimy na toko ty misy ato ary dimy zany mbola mba tsy maintsy manambatra tsara ny fomba fiasa zay sa manana fomba fiasa ny discipline fampitondrana tamin'izay fa aza matahotra nareo ary aza matahotra nareo fa tena anao araka zay hoe mba mirenana indray ny fampatokisana misy amintsika fa teny mpanohitra teny hijoro mpanohitra mihitsy zay fa dia zay zavatra tiana horesahana fa dia aleo aloha zay ivory méthode marika ho an'reto solombavambaoko zay samy teny Andriamanitra. Tanzay aloha